Niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera ny fiafaran'ny herinandro teo ny horonan-tsary nahitana andian'olona mikaoka ny sisin'ny arabe eny amin'ny lalana mampifandray ny vato Tsarasaotra. Tamin'ity andro an'ity nidiny fotony teny an-toerana ny mpanao gazety nijery ny zava-nisy sy ny fepetra no raisy ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany miaingany amin'ny fokontany manoloana ny fanimbana andian'olona ny fananana iombonana toy ireny. Fa efa fantatra izy io eo am-panaraha-maso hoe iza avaiza ary iza le olona tena ohatrany hoe mandray an'le izy no hivarotana an'le izy tsy ekena kosa raha fananana iombonana zany no hoe misy manimba na misy ohatrany hoe manao atsy zay na amin'ny inona ny antony na inona ny endriny tiany atao fa any firenena any rehetra iny ka tsy azo ekena. Atao anatin'ny farim-piadidian'ny commune Antananarivo renivohitra no ahitana ireto andian'olona manimba ny fananana iombonana ireto. Ino no fepetra no raisin'ireo mpitantana ny tanàna. Ho an'ny fokontany eto Soavimasoandro tsy hita mazava izay andraikitra no raisin'ny mpitantana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Momba an'le lalana indray hatreto aloha izay mbola ho ataony aloha fa tokony ao anatin'izany aloha ny commune tokony hoe anara-maso ihany koa hijery hoe na ohatrany hoe miara-miasa amin'ny fokotany hoe jereo kely na ohatran'izany satria hatreto mbola marisarisa. Hatreto aloha zany raha tsika mahalala moa zany fa tsy dia tena ohatrany hoe misy fiaraha-miasa matotra loatra zany fa ao anivon'ny commune sy ny fokotany. Hatreto aloha zany dia ohatrany hoe samy maka ho azy zany manao ny tandrifiny azy. Zany hoe za zany tsy afaka hiteny hoe manao ny andraikiny ve ny commune sa tsy manao ny andraikiny. Manoloana izany mametra-panontaniana ny mpanara-bavao ny aminy hoe misy mpitantana ihany ve eto amin'ny renivohitra i Gasikara. Raha ny zava-misy toa mitazam-potsiny ireo gaboraraka sy fandikan-dalàna maro mitranga. Raha mety toy ny gaboraraka vetivety foana dia ho simba ireny lalana voanamboarina ireny ho ny taliparitra Analamanga eo anivon'ny ministera ny fanajariana tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Tonga dia misy fiantraikany mivantana be tokoa izy ireny satria rehefa ohatra ka miala ny vato kely zay ny akotomamy moa ny ilazantsika azy amin'ny sisin-dalana iny dia mazava ho azy fa ilay tany ao ambany no mitranga ka rehefa tonga ny orana dia mora koandrika dia miteraka ny afoimany ny sisin-dalana iny fiantraikany mivantana ka rehefa ny sisin-dalana zany no simba dia vetivety foana ny fampitehan'ny lalana reny lalana hitantsika rehetrarehetra eny fa manomboka rimbona ny sisiny fototra io lalana io raha izay ny ilazantsika azy dia mivelatra be eo ambany io lalana io ka rehefa voakitika le fototra amin'ny fandavahana an'le brika dia mazava azy fa rehefa betsaka ny surcharge mandalo eo ambonin'ny lalana dia misy fiantraikany mivantana tokoa zany hitantsika amin'ireny lalana ireny fa misy ny atao hoe fissure longitudinale amin'ireny manaikaikaiky amin'ny fanaovana brika ireny. Enjehiny ny lalàna ny fanimbana ny fananana iombonana raha ny fanadihadiana natao ary misy ny sazy mifanaraka amin'ny adiriny ny fandikan-dalàna natao. Raha misy araka izany ny tranga azo ny rehetra atao ny mampandray ny tompon'andraikitra akaiky azy indrindra na ny mpitandro ny filaminana hiadiana amin'ny fanimbana ireny fananana iombonana ireny.